Azatony ihany koa ireo ankizy tanora nandray anjara tao anatin'ilay fifaninanana azakazaka nitongotra sy amin'ny bisikileta izay nitanterahana nainga teo Sabotsy Namena mipakatra ny faravohitra avaratra tany. Ny fikambanana Mamifa no tompomarika tao anatin'ity fikarakarana iray ity. Fifaninanana azakazaka nitongotra sy azakazaka amin'ny bisikilety nainga teto amin'ny 15 Sabotsy Namena mandrapatonga teny amin'ny sapana lazaina no etsika voalohany tanterahany fikambanana Mamifa na ny malagasy miatrika fandrosoana hatramin'ny foronina tamin'ny volana aprily teo. Etsika izay entina indrindra ampahafantarana ny fijoroan'ny fikambanana no ivoizana ihany koa fihavanana amin'izao akatoky ny fetina zaramanitra izao. Asa fanasoavana ny mpiarabelona sy fikolokoloana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena no tena iopana ny asan'ity fikambanana ity. Ny fikambanana Mamifa zany dia malagasy miatrika fandrosoana no fanalavana anazy. Niforona izy io tamin'ny 17 avrily 2020 sy 2020. Dia ny fikambanana Mamifa moa zany amin'ny fikambanana ara-tsosialy anazy dia isahana ny resaka sosialim-bahoaka mihitsy amin'ny olona sahirana sy amin'izay lafiny tokony ho vitan'ny fikambanana amin'ny fampandrosoana ny avaradrano sy ny eo amin'ny firenena ihany. Ankoatra ny azakazaka tongotra tamin'ny lalana mirefy teo amin'ny 3.5 kilometatra sy azakazaka amin'ny bisikilety tamin'ny alaviran-dalana 10 kilometatra dia nisy ihany koa ny zomba sy ny kilao samihafa nitanterahana teny faravohitra avaratra. Niara-niasa tamin'ny fikambanana tamin'ny fanatontosana ny etsika ny komuna ambanivohitra Sabotsy Namena sy ny solombamoaka Madagasikara voafidy teto Antananarivo avaradrano.